dia manolotra ny araba finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa eto amin'ny fandarany Madagasikara Nosy Maitso magazine. Ny fandarana Nosy Maitso magazine moa dia iaraha mahafantatra fa fotoana natokany televiziona malagasy iresahana mikasika ny tontolo iainana sy ny fandrosoana izay tsy azontsika idovirana ntsony amin'izao fotoana izao. Anio ianareo dia hoentinay miaraka amin'ireo kolonga madinika izay mpianatra eny anivon'ny école primaire iresaka mikasika ity atao hoe fanabeazana ara-tontolo iainana ity izay ampifadin'ny sekoly misy azy amin'ny fianarana ara-tsiansy. Mialohan'izay nefa dia tiako misarika ny sainareo mba hafantatra ny atao hoe tontolo iainana an-tanan-dehibe koa manasanao ary fandarana Nosy Maitso magazine hamantatra izany tontolo iainana an-tanan-dehibe izany. Ny tontolo iainana an-tanan-dehibe toa an'Antananarivo dia miseho amin'ny endriny avoana sy ny lemaka izay rakotry ny tanàna amin'ny tombandavana. Mbola misy rano ihany eny anelanelany eny tahaka ny tanimbary, ny farihy, ny ony sy ny renirano ary mbola misy ihany koa ny zava-maniry izay eo amin'ny ampahafolon'ny tanàna eo no hitoerany. Matetika dia zaridaina eny an-tokotanin'olona no ahitana maitso sisa na zaridaina ihany koa izay karakarain'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo ho haingo tanàna. Ratsorina dia tontolo iainana osa dia osa ny tontolo iainana eto an-tanan-dehibe, vokatry ny fahamaroany ny isan'ny olona sy ny tanàna noho ny fandrosoana izay tsy voasakana. Ny trano no mameno ny toerana rehetra eto, ankoatry ny arabe sy ny lalakely. Zara raha misy rivotra madio azo iainana intsony amin'ny renivohitra tahaka itony. Izany moa dia azo vokatry ny setroka ny fiarakodia na ny setroka avoakan'ireo orinasa lehibe izay mpanodina ny akoram-bokatra. Tsy voafehy ihany koa ny tatatra fanariana ny rano maloto izay avy nampiasain'ny olona ka lasa miteraka fofona maimbo-beza ny isan'ny tanàna. Torak'izay koa ny toeram-pivoahana na ny WC izay zara raha misy toerana atokan'ny olona ametrahana azy ireny fa dia samy manaro maloto eny amin'ny toerana izay tiany anaovana azy eny. Misy ihany ny lalàna sy fehipetra mifehy azy ireny fa maro ihany koa ireo miopefy. Sady tionanaretiny ny tontolo iainana an-drenivohitra ireo fa be no mbola azo lazaina raha ho tanisaina eto daholo. Tsy mitazapotsiny izany anefa ny fiarahamonina. Manao izay ho vitan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny tontolo iainana, eo ihany koa ny commune sy ny fokontany. Ary tsy latsa-danja amin'izany anefa ny ezaka efa ataon'ny tsirairay ka anisan'izany ny sekoly. Ho an'ny école Boudchou eto Tsimbazaza dia manabe ny ankizy mpianatra ao amin'izy ireo amin'ny fampianarana momba ny tontolo iainana ary nampianarana azy ireo koa ny siansa ifandraisan'ny fiainany amin'ny tontolo iainana manodidina azy.
nanokana andro nataony hoe journée des sciences ary ity sekoly ity nentina nanion'ireo mpianatra fa manomboka voafehina izy ireo ny tontolo iainana. Trano eva marobe natao isaky ny kilasy no natao ka nasaina nanatrika ny famelabelarina nataon'ny mpianatra ny ray aman-drenin'izy ireo. Andao mba ho ampianarina ny ankizy tsy hoe ho vitan'ny fampianarana asa marika, frantsay, malagasy, tatara sy géographie fa mba ampianarina koa izy kolokolo ny tontolo iainana, hiaro ny tontolo iainana, ho tia ny fireneny. Dia izay no mahatonga anay hoe andao ampianarina izy mamboly, ampianarintsika izy miopy, ampianarintsika izy mahay miaro ny tontolo iainana toy izao, manao recyclage. Dia toy izany koa ny fampianarana azy ohatrany hoe manao expérience isan-karazany. Izany hoe tena mba hoe miala amin'ilay fampianarana ankapobeny any an-tsekoly dia mba miditra mitarika azy tsikelikely amin'ny fiainana hoentiny rehefa lehibe izy. Taorin'izany dia nitety ny tranoevan'ny mpianatra ity tompon'andraikitra ity. Mijery ny fanazavana ny fahaizandry andritiana sy rynavalina ny fikirakirana izany voninkazo anti-rhum izany. Inona kay ny lohahevitra noraisinareo? Ny thème-nay zany le manao maniry an'ilay plantes dia m'entretenir anazy, Dia ianareo ve namboly an'izao? Izay ka fa le voninkazo tsy anay fa ny aran. Manana fanontaniana nareo? Ahoana ny fomba ny kolokoloanareo ny voninkazo? Fiompiana ohatrany hoe zany ty voninkazo ty zany ny anarany anthurium. Anthurium ny anaran'ity voninkazo ty. Dia ny fomba fitondrahana azy tondrahana indray fotsiny tondrahana anazy. Indray mandeha isan-kerinandro. Dia tsy mila masoandro koa izy fa tiany le maloka fa raha vao atao masoandro zany le izy ohatrany hoe lasa mavomavo le izy. Lasa mavomavo Tsy misy zavatra tokony ho aririm-pony zany eto fa azo avadika ho zavatra ilaina foana mba tsy andoto ny tontolo iainana. Zay kosa no nazavaindry navalina. Navalina ny anarako. Naka pneu efa tsy nilaina intsony zany zay. Pneu le efa simba reny le efa niasa. Dia lokonay le izy. Dia avy eo nasiana tany tao anatiny. Dia nambonena an'ilay voninkazo. Izay nanaovana an'izao. Karazana voninkazo inona zao reo? Reto zany tsy fantako ny anarany aloha fa satria tsy zany vidy an'ilay izy fa voninkazo tsy plante à fleur reo fa plante mais eo ampovoany. Fa nahatalanjona ny maro ny nijery ny fomba nanazavany valitiana kely ny fanodinana ireo fako ho lasa fitaovana ilaina indray. Io ilay atao hoe recyclage des déchets. Dikan'ilay hoe recyclage des déchets famadiana ny fako. Ohatra hoe fitoerana voninkazo na hoe arina na afaka atao kapa azy dia poketra kely dia ombany kapoaka afaka atao haingon-trano ohatr'izany na afaka atao boatin-drakitra dia so dia
fitoerana stylo, boatina stylo ohatra. Dia hita ve ilay hoe aizany rano dia aizany menaka? teto amin'ny trano evandry enjo sy ny tariny indray dia fanazavana ny fahaizan'izy ireo momba ny ranoka na ny liquide izay no nahaliana ny maro. Un liquide, c'est l'un des 3 états de la matière. Le solide, le gazeux et le liquide. Un liquide coule, il a la surface horizontale, comme le lait, c'est horizontal. Et il prend aussi la forme du récipient, comme le lait, comme ce récipient. Si je mets de l'huile à l'intérieur du verre, il prend la forme du verre. Et tu es porté de Django avec cette image, qu'est-ce que c'est? Ce Django là. Ce Django, avec cette image, qu'est-ce que c'est? C'est du sirop. C'est une goutte de sirop. Eto zany a nisy taonty a izay misy ny tenako tompo. Ny zavatra ataona eto zany a dia momba ny rano rehetrarehetra. Dia mangataka ny ankizy mba hanazava koa momba n'ilay zavatra nampianarina anareo. Mba ezahana amin'ny teny malagasy zany a, fa raha ohatra ka misy zavatra tsy azo tsara amin'ny teny malagasy dia afaka ampiana kely amin'ny teny vahiny. Ao izy ny teny Irina ataonao. Ny zavatra ataonay ato rano. Rano science anay. Reto zao rano daholo. Rano fantatrao inona daholo zao ny rano fantatrao? Ohatry ny hoe ronono ty zany tantely dia alcool. Ty alcool. Dia tena be da be mihitsy izany rano. Fa tsy afaka tononona daholo fa tsy ampy ny androntsika. Manarak'izay a, inona daholo ny zavatra azo atao amin'ny rano? Afaka anaovana inona ny rano aloha amin'ny fiainana andavanandro? Rano afaka anaovana laksy, sasana, dia afaka andehanana eo ambony rano, anasana lamba, dia zavatra be da be zavatra afaka ataontsika amin'ny rano. Fa ny zavatra tena ampiasaintsika rano sotroina. Ny zavatra nazavain'ilay zaza teo zany a dia momba ny rano. Ohatra hoe raha manakambana rano sy ny alcool ohatra dia tsy hita mihitsy a hoe aiza ilay rano dia aiza ilay alcool. Izay mélange izay fifangaroan'ilay liquide anankiroa izay zany a, izay no antsoiny teo hoe mélange homogène. Raha jerevana indray ilay zavatra anankiray noteneniny teo a dia misy menaka. Ohatra hoe menaka sy ny rano. Raha menaka sy ny rano kosa no akambana dia hita ihany ilay hoe ito ny menaka dia ito ny rano. Dia izay indray no ataony hoe mélange hétérogène. Teo koa izy a miteny a momba n'ilay hoe colloïde. Ny colloïde koa zany a raha jerevana fotsiny amin'izao a, ty zao ny ronono, raha jerevana fotsiny amin'izao ny ronono a dia hita hoe fotsifotsy be. Raha ohatra ka jerevana amin'ny maso fotsiny amin'izao, fa raha ohatra kosa ka jerevana amin'ny microscope a dia hita hoe be da be ny zavatra constituant an'ilay ronono, be da be zavatra ao anatiny a. Fa raha ohatra ka jerevana amin'ny maso fotsiny amin'izao izy a dia ohatrany hoe mélange homogène. Nanaovan'ireo ankizy fanandramana hatramin'io ranonorana milatsaka io. Nasehondry Laetitia kely sy ny namany teto ny traikefa momba ny ranonorana izay nitatazan'izy ireo. Tsika inona? Rano. Dia avy eo? Nasiana voninkazo dia miplieny. Dia avy eo misokatra ho azy. La propre pluie.
Comment on va faire ta pluie? On a besoin d'un récipient, de la moussarde arrachée, du colorant alimentaire. Montrez les colorants. Les colorants. Ça, les colorants. Et l'autre, Oui. d'autres ingrédients. Et qu'est-ce que c'est? La mousse arrachée, Et montrez là. Montrez. je sais pas trop parler français. Oui, je sais pas. Et en même temps, pour notre fête et Merci Laetitia. Et votre nom, comment tu t'appelles? Je m'appelle Irina Sou. Je veux faire l'expérience la propre pluie. Je prends le récipient, je mets dans l'eau dans le récipient, je mets du mousse arrachée et je renverse de quelques colorants alimentaires. Et ça s'infiltre sur les mousses arrachées. Ça tombe dans l'eau. Moi j'ai envie de parler. D'accord, tu vas parler, on va montrer ça à papa et maman. Qu'est-ce qu'une plante aquatique? Une plante qui pousse dans l'eau. Oui, ça, tu vas montrer ça, c'est... Vas-y, tu vas montrer. Ça, c'est chanson. Chassando. Plus fort. Chassando. Et là, tu montes. Et là, c'est... Là, c'est... Azola. Là, Cresson. Alocasia. Hain'ireo ankizy ireo ihany koa no manavaka ny zava-maniry velona anaty rano na ireo sokajina atao hoe plante aquatique. Ny classe petite section no nisafidy izay ireo hevitra izay araka ny fanazavana nataon'ny Madame Tiny izay mpampianatra ireto zaza madinika ireto. vas-y, tu montres l'océan au bassin. Vas-y. Journée des sciences mampianatra fahalalan'ny ankizy. Ohatra ny hoe mampianatra zareo mahafantatra amin'ny tontolo zany. Io zao mahita hoe ny plante aquatique zao ny hitantsika hoe ahoana no tena ampitanana dia fampianarana izay momba ny zava-maniry anaty rano. Oui, zava-maniry anaty rano. Napitany amin'izany mandeha izay mijery vidéo, mandeha izay mijery manodidina mampiseho an'zareo hoe ohatran'izao ny plante aquatique. Aty ivelanazy izao misy tanimbary misy manan-drano dia aseho an'zareo ohatran'izao. Dia ampianarinarina an'zareo hoe misy plante maniry ao anaty rano dia misy tsy afaka maniry ao anaty rano. Fa mahavelombolo ny fiampitan'ny fahalalana ara-tontolo iainana sy ara-tsiansa azon'ireto zaza ireto izay kosa no nambaran'ny Madame Aina izay mampiana-janaka tao amin'ny classe grande section A. Hevitra tsara ary tokony ho aparitaka amin'ny sekoly maro eto Madagasikara ny tahaka izao. Hoy ity ramatoa ity. Raha miresaka tontolo iainana hitanay tena nanana hevitra tsara mihitsy ilay sekoly satria raha amin'izao fiainantsika izao zany tena efa maloto raha ilay tontolo iainana efa be da be ny simba dia tsara mihitsy hoe avy any amin'ny kely zany ny ankizy dia efa zarina izay hoe kojakoja tontolo iainana, inona no azo atao, inona no tombontsoa azo avy amin'ny zava-maniry, amin'ny tontolo iainana iainantsika isan'andro. Dia na any an-trano ary izy dia miala tsiny amin'ilay teny vahiny mi-appliquer an'izay. Ampianarina izay ray aman-dreny zany averiny mianatra an'izay zavatra rehetrarehetra izay iainany ety ampianarana koa. Dia raha zavatra hitanay androany izao tena hoe mahafinaritra ilay zavatra nomanin'ilay sekoly
satria na le ankizy ara hitanao tena maneho ny hevony tsara, tsisy menamenatra mihitsy ny resaka tsara maneho ny zavatra ny anarana. Atsangana amin'izay dia tazomina amin'izay. Ohatran'izao mameho zao. Inona zao mahatonga an'io? Satria tratran'le gaz. Tratran'le gaz le vinaigre. Lasa miteraka entona zany, miteraka rivotra. Hitanareo? Inona avy zany tena nafangaro tao? Nampiana vinaigre dia carbonetra dia lasa nampabotsina le ballon makonana Manaova anankiray indray jerevana? mamiratra ny fitaratra. Maka vinaigre dia maka rano dia tamatra dia maka tapana citron dia atao ao dia arorona dia maka citron atao eo. Dia fafana. Hitanareo mbola mamiratra noho tambolohany le izy. Non, je n'ai pas parlé. Bon, c'est quoi notre thème pour la journée des sciences? On regarde, maîtresse. D'accord, c'est le mur végétal. C'est quoi un mur végétal? On plante sur le mur, ok. De quoi on a besoin pour faire le mur végétal? On a besoin du grillage. Et quoi aussi? Des bouteilles. Et quoi aussi? Du sachet. Oui. Des fils de fer. Ok. Rehefa misy karazana plante izay anisany nambolena teo amin'ny rindrina. Ty zao plante tombante misère no anarana ny finakana izy amin'ny teny gasy. Dia misy poivron ihany koa, izany hoe légume afaka atao ihany koa, izany hoe petite plante zany. Dia ty chlorophytum izy ty mbola kely fa midoroboka be izy rehefa vokatra. Dia reto le misère dia misy menthe sy plante tombante afaka hitanareo eto. Reo zany ny tena hoe ny safidinay dia ny avantage n'le mur végétal indray moa zavaiko ny mur végétal dia anisany mitondra calme, izany hoe mitondra calme izy eo amin'ny tontolo misy anazy. Dia manarakaraka an'izay décoration ihany koa satria afaka andravahanao trano, afaka andravahanao tokotany dia mandio rivotra.